Farimbona fandarana vokary nireo radio mivoiny fandriam-pahalema eto Madagascar na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ny tetikasa PEV na prévention contre la violence électorale dia tetikasa iray vatsian'ny CSP amin'ny vorona européenne. Ny EKS na centre européen d'appui électoral miara-miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena vitsivitsy no nanatanteraka izany tetikasa izany nandritra ny 20 volana. Ity tetikasa PEV ity dia mifantoka tamin'ny fisorohana ireo herisetra mety mifandray tamin'ny fifidianana ary nanome tantsorika ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiantsehatra ho amin'ny sy ny fifidianana mirindra sy milamina. Ao anatin'ity fandaharan'ity isika dia hiezaka amerina iaina ireo dingana maro samihafa ny lalovan'ny tetikasa. Hiezaka ihany koa hanome fitenenana ireo mpiantsehatra ny ara-nombinantoka. Ampifaliana indray mpiano an-tsaina no anolorona anao izao fandaharana farimbona faran'izao izay vokarina ao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar. Ny vokatra sy ny tomban'ny tetikasa PEV Madagascar, izany loha hevitra resantsika ho amin'ny anio. Tsy misy ny vahinona saina manokana fa kosa nomena fitenenana ireo mpisehatra ny ara-nombinantoka tao anatin'ny tetikasa. Cédric Soazanakola ny amin'ny lafiny teknika ary ny tena kosa Nicole Rolerseny eto amin'ny fanentanana. Manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny fanamafisana amin'ny fandriam-pahalemana dia mitaky fanamafisana amin'ny fifampiresahany ao amin'ny ambaratonga an-drafitra rehetra misy eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny fisorohana sy ny famahana ireo olona mety hitranga dia mitaky ihany koa ny fanentanana sy ny fampandraisana andraikitra ireo mpisehatra rehetra. Ny fiarahamonim-pirenena sy ny haino vaky jery dia eo ampifandray ireo mpisehatra maro samihafa sy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny. 20 volana izay ny nisy ny tetikasa PEV tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Nandray anjara feno ny tetikasa tamin'ny fisorohana ireo herisetra mety hisy eo nandritra ny vanim-potoana fifidianana filoham-pirenena, solombavam-bahoaka ary ben'ny tanàna. Amin'ity tapany voalohany fandaharan'ity isika dia mantatra ireo vokatra azo tao anaty fanatanterahana ny tetikasa. Anisan'ny mampiavaka ity tetikasa ity ny fametrahana ny système d'alerte précoce et de réponse rapide. Manome fanazavana misimisy mikasika an'izany Andriamatoa TRR Andriamalala, tompona andraikitra amin'ny CID, unité de monitoring de la violence électorale. Izy io moa zany dia tsy inona fa karazana système fanaovana fampitam-baovao. Avy ny fotony mankaty amin'ny centrale zany dia tanjona amin'izay fanomezam-baovao izay dia ahafahana mizara ilay vaovao any amin'ireo tompona andraikitra mahefa farak'izay aingana mba ahafahany zareo koa zany mandray ny andraikiny entina amaliana izay trangana herisetrana toetra raha mampiahiahy mety tarika herisetra izay. Ao anatin'izay moa zany dia nametraka karazana ireo antsoina hoe point focaux na signaleur d'alerte, zany hoe olona mpikambana ao anatin'ireo organisation de la société civile miasa atao anatin'ilay tetikasa izy ireo, olona volontaire sy bénévole, olona vonona hisehatra ao anatin'izay fisorohana na fanampiana anatin'ny fandrindrana ireo karazana herisetra mety mitranga. Ireo olona ireo zany dia napetraka ny fotony ary nomena fanofanana mba ahafahany zareo zany mampita araka ny tokony ho izy ilay vaovao izay mahakasika ny fisorohana na fandrindrana izay herisetra izay. Zany hoe raha tsorona zany dia manao observation ireo lanceur d'alerte ireo ka rehefa misy trangana misy toetra raha mampiahiahy amin'ny resaka herisetra mifandray amin'ny fifidianana dia mampita aty amin'ny centrale aty Antananarivo zany zareo ireo mba ahafahana mizara n'izay vaovao izay any manam-pahefana. Ny tanjona moa dia mizara vaovao mari-pototra satria ao anatin'ilay fiara-miasa miaraka amin'ireo manam-pahefana mahefa zany dia ilaina ho mari-pototra ilay vaovao zaraina mba ahafahany zareo koa mandray an'ilay valiny. Ka misy eo amin'ny 200 eo ireo mpikambana ao anatin'ireo fiarahamonim-pirenena zany izay misehatra atao anatin'ny tetikasa izay miparitaka ana distrikta eo amin'ny 50 eo. Izay zany zareo no mampita ny ireo karazam-baovao avy any fotony. Tao anatin'izay système d'alerte précoce et de réponse rapide izay dia nisy koa karazana plateforme napetraka manokana ho an'ireo mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana dia anisan'ny ara-niasa akaiky indrindra niaraka tamin'ny PEV Madagascar ka tao anatin'izany dia tsotra le fiara-miasa. Mbola eo amin'ilay resaka fanomezam-baovao mari-pototra foana fa amin'ity indray pitoraka ity zany dia resaka vaovao momba ny fandriam-pahalemana satria mila environnement apaisé ozy izy tsika fa environnement sécuritaire mba ahafahana
manatateraka fifidianana milamima ka vo nanomboka mihitsy ny tetikasa dia nametraka karazana plateforme ho anazy manokana mihitsy mba ahafahana mame ireo karazam-baovao izay ilainy. Tsy vitana ame vaovao amin'ny alalana plateforme elektronika fa be dia be koa ireo karazana intervention téléphonique ary misy koa ireo karazana fivoriana ahafahana manao fifanankalozam-baovao satria le izy tsy hoe PEV Madagascar rery mame vaovao fa ry zareo koa avy any amin'ny any dia mame vaovao aty amin'ny PEV Madagascar misy fifanankalozam-baovao zany ao anatin'izay zavatra izay dia marihana koa fa ny tetikasa izay misehatra amin'ny resaka fisorohana na fandrindrana ny disadisana herisetra fandraika fifidianana ohatra amin'ny PEV Madagascar ohatra izao dia mametraka foana itony karazana système d'alerte précoce et de réponse rapide tony ao anatin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa. Fa misy somary mampiavaka azy ho amin'ny PEV Madagascar zany. Ny mahasamihafa azy voalohany indrindra dia ny PEV Madagascar ty système d'alerte précoce dia tanterahana mandritra ny fotoana lava. Zay zany ny fahasamihafana voalohany. Ny fahasamihafana faharoa dia eo amin'le resaka articulation. Zany hoe tato anatin'ity tetikasa dia nisy natsoina hoe unité de monitoring. Vondrona ray manao fanaraha-maso manao fandalinana ny resaka média dia ilay resaka herisetra fandraika amin'ny fifidianana. Ka ireo unité de monitoring des médias io niara-ny asa akaiky niaraka amin'ilay unité de monitoring de la violence électorale izay mikarakara sy mandrindra le resaka système d'alerte précoce. Ilay unité karaha misy karazam-baovao ahafahana manamarina, ahafahana mahazo vaovao hafa noho ireo alefan'ny olona avy any fotony dia mifampita sy mifampizara vaovao zany tato anatin'le unité de monitoring izay. Ary izay ny anisan'ny tena avantage be an'ity tetikasa ity zany satria lasa anankiroa ny loharano-baovao ao anatin'le système zany dia loharano-baovao avy any fotony alefan'ireo olona PEV Madagascar ary loharano-baovao azo avy any amin'ireo mpanao gazety. Zay zany ahafahana manao fanamarinana, ahafahana manao fizarana vaovao dia ahafahana manao an'izay fanaraha-maso akaiky ny zotram-pifidianana sy indrindraindrindra ireo menace ka mety hiteraka korotana disadisa ary herisetra. Zava-dehibe ny fampiasana azy io nandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana na ho an'ny UMM zany na ho an'ireo mpisehatra hafa amin'ny fifidianana toy ny senisy mitandro ny filaminana. Manome fanazavana misimisy mahakasika an'izany raha matoa Mirina Razafindrazaka, tompona andraikitra ao amin'ny UMM na ny unité de monitoring des médias, sy Andriamatoa TRR Andriamalala, tompona andraikitra ao amin'ny CIAD, unité de monitoring de la violence électorale. Ho an'ny UMM manokana izay misahana ny hainy vakijery, izany hoe manara-maso ny hainy vakijery ao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar dia ahafahan'ireo mpisehatra rehetrarehetra amin'ny fifidianana mahafantatra hoe inona ny zavatra lazain'ireo hainy vakijery ireo mikasika amin'ny fifidianana manokana ary ahafahan'zareo ihany koa zany misoroka izay mety hoe ho disadisa ateraky ny fifidianana satria azo nylay vaovao. Anatin'izay ihany koa ahafahan'zareo ihany koa mijery hoe inona no tokony atao zany satria ny mpanao gazety manokana zao izay nahazo fiofanana mikasika ny hoe journalisme sensible au conflit dia ry zareo ireo afaka nampiatra n'ilay formation dia rehefa ohatra zany zareo mandefa vaovao dia afaka hoe ry zareo ihany dia efa malala hoe eto misy limite tokony ioarana, eto misy dérapage tokony atao ajaina tsara ny déontologie sy ny etika ny fanaovan-gazety ary fantatra zareo ihany koa iza daholo ireo mpisehatra amin'ny fifidianana afaka natonana raha sendra misy vaovao tiana alaina. Ny fisian'ity système d'alerte précoce et de réponse rapide izay tanterana tato anatin'ny tetikasa PEV ity zany dia manana fiatraikany maromaro amin'ny ireo mpiara-miasa. Iza moa zany fa dia ireo manam-pahefana mahefa amin'ny sehatry ny fifidianana, zany hoe ny CENI sy ny HCC ary mpitandro filaminana, tsy adino ihany koa ireo fikambanana ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena hafa izay misehatra ao anatin'ny fifidianana. Ka ahoana moa zany nanan'izay hoe nisin'izay fiatraikany azo tenena hoe tsara dia ao anatin'izay fiara-miasa miaraka amin'ireo karazana institution électorale na vondrona ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena izay dia misy natsoina hoe
situation room, zany hoe rehefa tonga ny andro ny fifidianana dia miara-mivory miara-misehatra ao anatina toerana iray izay rehetra ka ireo vaovao rehetrarehetra azony tetikasa avy any fotony avy any amin'ireo lanceur d'alerte zany dia zaraina eo ny eo miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka miaraka amin'ireo mpiara-miasa ireo mba ahafahandrareo manome valy ny farak'izay aingana indrindra mba ahafahana misoroka ireo disadisana herisetra mety hitranga ka ny tanjona dia azahoana vaovao maro-pototra izay ny tena tanjona lehibe indrindra satria ireo mpiara-miasa mpiara-mombonantoka ireo manam-pahefana mahefa miara-miasa amin'io andro io zany dia mila vaovao maro-pototra izy mba ahafahany mandray ny andraikiny. Nanomelanja ny fampandraisana anjaran'ny tanora ihany koa ny tetikasa PEV Madagascar. Milaza ireo hetsika nikarakarain'ny fikambanana Liberté 32 ary Andriamatoa Setadera Rafidson tantsorika ny tetikasa ao amin'ny Liberté 32 tao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar. Raha mikasika ny fampandraisana anjaran'ny tanora nataon'ny Liberté 32 dia nanomboka tamin'ny fandraisana ireo ratsa-mangaika, izany hoe fisafidianana ireo coordonnateur sy point focaux izay mampita ny ireo vaovao sy ny allemande d'alerte avy any amin'ny faritra rehetra avy any, dia nezahana izany nanomboka tamin'izay ny fanomezana lanja ireo tanora. Ankoatr'izay ihany koa hetsika anisan'ny goavana natao Liberté 32 dia ny séminaire ny tanora natao teny amin'ny ivon'ny anjerimanontolo enina teto Madagasikara. Anisan'ny vokatry ny séminaire enina natao anatin'ny tetikasa ny famoahana ny résolution lehibe nahafahana namoaka ny hoe izao tanora tsy manaiky fitaovana ara-politika sy ny hoe hajanony fandraikaraikena hatsaro ny fiantsena dia ifampiresaka. Izy io dia vokatry ny fampifondronana zany ny hevitra ny voatra tamin'ny séminaire enina. Ny séminaire ihany koa dia nahafahana napita ho an'ireo tanora ireo fomba faneho-kevitra sy fomba fanaovana adisisika dia nisy forma nampiasain'izareo tamin'izany toy ny fanaovana sensibilisation de rue toy ny flash mob théâtre de rue. Anisan'ny zavatra tapaka tao anatin'ny séminaire ny fanaovana hetsika ara-kultoraly mifandraika amin'ny fifidianana toy ny fanaovana fifaninanana vakisaova slam ary poésie izay natokana ihany koa hamezana toerana ireo tanora, hamezana sehatra ireo tanora ahafahany maneho hevitra. Dia natao izy io ny tany amin'ny Fianaratsoa tamin'ny volana février tamin'ity taona ity zany ny famaranana tao amin'ny Alliance Française. Ankoatr'izay ihany koa ny fanomezana sehatra ho an'ny tanora izay ihany dia misy ny fanaovana adi-hevitra ho an'ny tanora makasika ny fifidianana sy ny filaminana. Ankoatr'izay ihany koa anisany nanamarika ny tetikasa PEV sy ny tanora ny fanaovana hetsika eny an-dalambe ho fanentanana ny tanora namany aloha voalohany indrindra satria tanora ireo mpanentana dia manentana ireo tanora namany izy mba tsy ho fitaovana anakorotanana mba hay aneho hevitra sy hay safidy izay olona heveriny fa hitondra ny feoany. Ankoatr'izay ihany koa tamin'ny farany teo dia fanaovana ny symposium des jeunes sur la PEV. Izy io dia famezana anjara toerana manokana ireo tanora izay efa nisehatra teo amin'ny fifidianana, ohatra amin'izany efa candidat tamin'ny fifidianana solombavam-baoaka teo ireo membre ny CENI dia ihany koa ireo mpanara-maso ny fifidianana sy membre ny pro-pifidianana. Araka an'izay hoe mihetsika ho an'ny tanora moa izy dia voafetra ny taona ka napetraka ho 12 taona ka hatramin'ny 13 taona ny taona mpandray anjara. Mampiavaka an'izy io ihany koa ny symposium des jeunes dia hoe ny ireo mpandray anjara dia avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ankoatr'izay ihany koa mahatanora ny resaka dia anisan'ny fantohana manokana ny fanabeazana momba ny fikirakirana ny haino vaky jery, indrindra ihany koa ny tambajotra sosialy Facebook dia nisy ireo atrikasa sy hetsika natao momba izany. Teo ohatra ny fanaovana adi-hevitra mahakasika ny hoe Facebook nocif ou bénéfique pour les élections. Teo ihany koa fanaovana hetsika amin'ny tambajotra sosialy fizarana ireo hevitra ny tanora sy ny fampiasana ny cadre photo tamin'ny Facebook. Ramatoa Ramananjana Ariarivola amin'ny mahatompona andraikitra ny tetikasa PEV N amin'ny ekesy Madagasikara, afaka lazainao ve ireo vokatra mivaingana azo avy amin'ny tetikasa? Ny vokatra tena hoe azo tsapaitana sy mivaingana aloha dia fampandehanana ilay fitaovana anankiray ilay antsoina hoe système d'alerte précoce et de réponse rapide. Teo ihany koa ny fanatotosana araka ny tenenina teo hoe fiofanana ho an'ireo mpisehatra amin'ny haino vaky jery
Fampizarana moa zany tena marimarina kokoa ao anatin'izay. Dia teo ihany koa ny fanitarana fiara-miasa tamin'ny mpitandro ny filaminana. Zareo moa zany izay raha malala fa ataoko hoe isan'ny manan-danja ary ataoko hoe manana ny toerany amin'ny fitandrona filaminana ahafahantsika manao an'izay hoe rindra isam-pifidianana lavitry ny etraketraka izay. Fiara-miasa moa dia netomboka tamin'ny fanatotosana ilay torolalana ho an'ny olom-pirenena mikasika ny fiara-miasa mba hisian'izay fifidianana lavitry ny etraketraka izay. Izany indrindra no isan'ny namitana boky miisa 5,000 teo izay nizaraina tamin'ny mpisehatra. Ny io boky kely io izay ataoko hoe isan'ny fitaovana iray nampiavaka tao anatin'ity tetikasa ity dia mampafantatra ny olom-pirenena na andraikitry ny mpitandro filaminana sy ny mpisehatra rehetrarehetra. Eo ihany koa dia manamafy ny ezaka misy eto Madagasikara hampisy ny fampitokisana feno amin'ny olom-pirenena sy ireo mpitandro filaminana ary indrindrandrindra mampirisika ny fiara-miasa eo amin'ny mpisehatra rehetra sy ny fifidianana amin'ny rindra ao anatin'ny filaminana. Andriamatora Soazanak'olona Cédric, tompon'andraikitry ny famokarana eo anivon'ny coalition des radios. Ny tanandraikitra lehibe ihany koa ny radio teo anatin'ny tetikasa PEV Madagascar, afaka lazainao misimisy ve any amin'izay. Ny fanabeazana olom-pirenena ho tompon'andraikitra, izany no tena andraikitra goavana ny sanin'ny coalition des radios tao anatin'ity tetikasa PEV Madagascar ity. Izany fanabeazana izany dia niseho tamin'ny endriny maro. Anisan'izany ny famokarana fandaharana izay nanomezana sehatra ireo mpiantsehatra rehetra ao anatin'ny fifidianana toy ny CENI, ny mpitandro filaminana, ny CFM, ny mpanao gazety, ny firaisamonim-pirenena, ny mpanao politika ary teo ihany koa ny olom-pirenena tsotra. Tamin'izany no nahafahan'ny tsirairay maneho ny heviny mampita amin'ny piaino ny andraikitra sahan'izy ireo tsirairay avy ary nahafahana koa nanabe nampahafantatra ny lalàna mahakasika sy manodidina ny fifidianana. Tao anatin'ny fandarana ihany koa dia nisy ny fankankevitra, ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena tsirairay tamin'ny alalan'ny micro-trottoir na ihany koa ny fidiran'izy ireo mivantana amin'ny alalan'ny antsa-tarby. Ankoatra ny fandarana dia nisy ihany koa ny spot izay natao nandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana, izany hoe mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Izy ireo moa zany dia antsy fanentanana ho an'ny fitoniana sy ho an'ny fandraisana andraikitra mba hisorohana ny etraketraka sy ny herisetra mandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana. Ireo spot ireo moa zany dia nentefa tamin'ny rehetra, anisan'izany ny olom-pirenena, ny kandida hirotsaka hovidiana, ny mpanao politika ary teo ihany koa ny mpitondra fanjakana. Vokatra iray hafa tao anatin'ny tetikasa koa ny famokarana tantara amin'ny radio. Io tantara io moa zany dia famadihana ilay boky kely torolalana izay novokarin'ny PEV Madagascar izay miresaka ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay sy ny mpitandro filaminana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana izay. Ao anatin'izy io koa dia misy ny fampahafantarana ny andinin-dalàna maro samihafa manodidina ny fifidianana. Ankoatr'izay ihany koa dia nisy ny fananganana ny groupe d'écoute tao amin'ny faritra 1,10 iasan'ny coalition des radios. Ny groupe d'écoute moa zany dia fivondrona ny mpiainon'ny radio ahafahana maka ny hevitry ny mpiaino mahakasika ny vokatra natao sy ny hafatra nampitaina. Azony zareo tsara ve ny hafatra nampitaina tao anatin'ny fandaharana na tao anatin'ny antso fanentanana nanahoana ny fahitany zareo an'izay ny heviny inona ny sosikevitra tiany zareo ampitaina ihany koa mba ho fanatsarana izay vokatra izay. Alaviro ny tsao, amarino ny zavatra renao. Arao ny vaovao marina ao an-tranokala. Alerte PEV Madagascar. Mbola fandarana Farimbona trany no rahanao amin'izao fotoan'izao izay vokarina ao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar. Ity fandarana farany izay vokarina ao anatin'izao tetikasa izao. Anao jery todika ny amin'ireo asa vita nandritra ny tetikasa isika atao amin'ity tapany farany fandarana ity. Ho resahantsika ireo fanatsarana tokony hoentina mba hoentina miatrika ireo fifidianana rehetra mbola ho avy. Araka ny fandinihana nataonareo tao amin'ny UMM CIT, inona avy ireo antony teraka fisaforovorona nandritra ireny vanim-potoana fifidianana ireny? Amin'ny mahafifidianana azy moa zany dia mikasika ny olon-drehetra, izany hoe ny vahoaka, ny mpanao gazety, ny rehetrarehetra, izany hoe misy enjeu ngezangeza ao anatin'ilay izy.
Ny fantatritsika nefa fa ny média betsaka amin'ireo média ireo haino vaky ireo ny tompon'izy ireo dia mpanao politika ihany. Izany hoe misy enjeu ho an'zareo zany le izy dia izay enjeu izay ngeza ho an'zareo dia mety hiteraka hoe fitanilana rehefa resaka vaovao, mety hoe filazana vaovao tsy marina, mety hoe fanitarana an'ilay vaovao koa fa tsy milaza ny tena zava-misy marina. Dia ireny zany no nanano sarotra nandritra ny fijerenan'ny haino vaky jery. Niezaka zany ny UMM mijery hoe inona no mety tefadira-page natao mpanao gazety ary mampafantatra an' zareo hoe reto misy zavatra tokony afaka jerena, tokony afaka ahitsy. Dia ny zavatra hita kosa aloha nandritra ny fifidianana legislative dia ny hena izay atao hoe fioaram-pefy izay ho an'ny mpanao gazety manokana satria raha ny résultat hita manko tamin'ny présidentielle tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia be dia be ireo tsana ela izay mety niteraka korotana nandritra ny fifidianana iny. Betsaka ihany koa ireo teny mandratra izay ataon'ny haino vaky jery na sary koa raha ny sary tsy dia tena hoe manaraka an'izay déontologie izay navoaka tamin'ny haino vaky jery ary misy koa le hoe fanodinana mihitsy n'ilay vaovao mba ary lasa zavatra hafa indray no sensan'ilay vaovao fa tsy le tokony ny zavatra nitranga mihitsy. Nisy an'izay nandritra ny fifidianana filoham-pirenena nataon'ireo haino vaky jery fa nandritra ny fifidianana solombavakahoaka kosa niezaka ry zareo tsy anao izay fioaram-pefy izay na dia teneko ary amin'ny haino vaky jery sasany dia misy foana ihany ilay fioaram-pefy. Ankoatra ny fanaraha-maso araka lazaiko teo misy le hoe fiofanana mikasika ny journalisme sensible au conflit. Izy io zany dia natanterahana tamin'ireny vohitra enina eto Madagasikara dia mpanao gazety eo amin'ny 50 eo mahery no nofaninay mikasika ny hoe ahoana ny fomba fandrakofana ny vaovao mikasika ny fifidianana mba tsy hiteraka disadisa na sanatria ady ny fifidianana. Ahoana no ahafahana misoroka na mamongotra ireo savorovoron'isy nandritra ny vanim-potoana ny fifidianana? Miezaka mamaly izany fanontaniana izany Andriamatoa Tsilavina Ramanantsioarana izay tompon'andraikitra ny serasera amin'ny KMF hoe vokatra ny fandaniana nataon'izy ireo sy ny tsaoan-kevitra avy amin'ny cadre de concertation. Anisan'ny nahatonga ny fikambanana KMF fanabeazana olom-pirenena ny safidy ny anatanteraka an'ilay sehatra fifanakalozana maro lafo na antsoina ihany koa hoe cadre de concertation satria ho fisorohana zany ny herisetra na disadisa na mety hokorotana ihany koa mandritra ny zotram-pifidianana dia nahatsapa izahay fa ny zavatra voalohany antoko ny filaminana mandritra ny zotram-pifidianana dia ny fahalalan'ireo mpisehatra raha-pifidianana rehetra zany na io zany ny antoko politika, io ihany koa ireo candidat pilotsakofidiana sy ireo mpiaradia aminy indrindraindrindra ny mpikarakara ny fifidianana, ireo mpitandro ny filaminana, ireo fikambanana maro izay hita eny an-toerana, ny mpanao gazety ary indrindra ny vahoaka izay mpifidy voakasika amin'ny vantana amin'ny raharaham-pifidianana dia ny fahalalana amin'ireo lalàna tsipika amin'ny feny fifidianan'ireo zany no antoka lehibe ho an'ny filaminana mandritra ny zotram-pifidianana ka izany no nahatonga ny KMF ny fanabeazana olom-pirenena ny safidy manokana an'ilay sehatra fifanakalozana satria tamin'ny alalan'io sehatra fifanakalozana io no nahafahan'ireo mpisehatra raha-pifidianana voalohany indrindra aloha ny fanakalo-hevitra mikasika an'ireo teboka lehibe izay mety hiteraka korotana na mety hiteraka herisetra ihany koa mandritra ny zotram-pifidianana. Tamin'ny alalan'io sehatra ihany koa no nahafahan'ireo mpisehatra raha-pifidianana ny fampidinika ary indrindra ny fitadiavana vahaolana, zany hoe niaraka ny kondo zany ireo mpisehatra ireo tamin'ny alalan'ilay sehatra fifanakalozana tamin'ny fitadiavana vahaolana ho fisorohana raha sendraka misy tranga mety hiteraka zany na tranga miteraka korotana amin'ny vantana mihitsy. Ramatoa Iarivola, inona avy ireo fomba fiasana omby sy fiara-miasa mivoatra tamin'ny ekesy sy ireo mpiantsehatra hafa tamin'ny fifidianana toy ny seny sy mpitandro ny filaminana?
Nyresaka fomba fiasana omby ifampizarana amintsika dia ataoko hoe teo amin'ny fifampizarana vaovao sy ny zava-misy izay miseho amina endrika maro izy io. Voalohany aloha dia misy ny fihaonam-pisehatra rehetrarehetra na natsoina izy io tamin'ny teny frantsay hoe comité d'échange et de conseil. Nahafahana anjery hoe inona mety zava-misy amin'izao fotoana izao inona ny fanamby apetraka, inona ny olana mety hipetraka ary inona sady no atao mba tsy hitrangan'ny olana. Izay fiara-miasa izay dia mipetraka na teo anivon'ny CENI na niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana izay fivoriana izay. Nisy koa fandraisana anjara ny CFM tao anatiny. Ankoatra ireny ataontsika hoe fihaonana ireny dia misy ihany koa ny fisian'ilay plateforme publique, ataoko hoe sehatra izy io azon'ny rehetrarehetra jerena rehefa manana connexion tsika, dia ao anatin'ilay alerte PEV Madagascar izay ahitanao hoe inona ny tranga misy, inona vaovao malaza eny atoerana, indrindra mifandraika amin'ity filaminana mahakasika fifidianana ity. Ankoatr'izay nisy ny fametrahana ilay atao hoe situation room. Izy io dia isaky ny androm-pifidianana dia misy efitra iray ihaonan'ny mpisehatra, izany hoe misy solontenan'ny CENI solontenan'ny Farimbona izay nahitana moa zareo avy ao amin'ny mouvement roy observatoire safidy, dia misy ny solon-tena avy amin'ny tetikasa. Ireny fiara-miasa ireny dia nahafahana nitatitra ny zava-misy ary nahafahan'ny mpisehatra toy ny CENI izany nandray fepetraka teo eo, toy izay ihany koa ny mpitandro filaminana nahafahana nandray fepetraka, nahafahana ataoko hoe soroka disadisa sy hetraketraka tamin'ny androm-pifidianana. Isan'ny nanamora izany ny fomba fiasa ny ataoko hoe CENI, nanamora koa natratrarany CENI tanjona izay napetrany ny fisian'ity tetikasa PEV Madagascar ity. Tsy vitan'izay ihany fa isan'ny namesehatra ny fiarahamonim-pirenena satria tamin'ny alalan'ireo asa izay natao, hetsika rehetrarehetra natao dia notateriny ireny tamin'ny alalan'ny fandarana tamin'ny radio ihany koa, nefa taran'ny olona hoe iza daholo ny mpisehatra fifidianana, inona ny ataon'iza tsirairay, inona ny tokony atao. Dia toy izay ihany koa hoe nahafahana nanamafy ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra amin'ny haino vaky-jery. Teo ihany koa nahafahana nanakaiky ny olom-pirenena satria nisehatra ahafahan'ny zareo ny teny tamin'ny sehatra ifanakalozana izany na tamin'ny alalan'ireny fandarana vokarina tamin'ny radio sy tele ireny. Dia ento no mifarana izao fandarana farimbona izao izay vokarina ao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar. Fifaliana ny niarahana taminao mpiaino tamin'ireo fandarana rehetra ny vokarin'ny coalition des radios. Isaorana ny radio mpikambana sy ireo radio mpiara-miasa rehetra, ny EKS Madagascar, ny fikambanana Liberté 32, ny KMF Knoe, ny AU Projet ary ireo rehetra niarahany entana tao anatin'ny tetikasa, anisan'izany ny CENI, ny mpitandron'ny filaminana ihany koa. Tsy adino ihany koa ireo sokajin'olona maro samihafa ny vahiny teto amin'ny fandarana na ihany koa tamin'ireo fandarana novokarina tany amin'ny faritra. Mankasitraka anao mpiaino ary mametraka ny veloma mandrapitafa. Farimbona fandarana mivokarina ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ny tetikasa PEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa EKS Madagascar, Coalition des radios, KMF Knoe, Liberté 32, AU Projet.